Dia ahoana amin'izay zany ny atao ary? Izao zany sisa, tsika sisa niady amin'ny Zanahary. Fa ahoana? Matahotra angala? Ialahy zao matahotra eo. Efa vonontsika. Mira sisa manakana antsika tsy hanatanterantsika an'ilay tanjona. Efa napetrapetrako daholo ny rehetra. Dia ahoana moa zany ny tranga? Amin'ilay arenan'ny joro? Ninninona mitranga dia azon'ny lahy foana iny. Raha sanatria misy mahazo anahy na mahazo an'lahy dia makany amin'ny landy. Vola ohatrany ahoana moa ny resaka eto? Vola be mihitsy. Ho lasa mpanan-karena lahy. Tiako ny ampoly isan-jaton'izany vola zany ho andray aman-dren'ny joro. Dia nefa ampoly isan-jato no anahy. Mba hanatsarako ny fiainako sy izay rehetra ambiny fotsiny. Aza matahotra lahy, za tsy mitsara. Niasa mafy lahy ary mendrika an'izany. Tsy any anaty filma antsika ka hoe ny roa tsy manana ninninona fa nanavitra ny olona rehetra fotsiny. Dia izao koa, lasa Zanahary hoe raha maty izy dia misy zavatra mitranga. Ahoana indray momba an'izany? Natoky anao foana noho ny famerenana ny landy fa izao za manana didiny an-tany an'izany. Tsy misy an'izany fa aza matahotra lahy. Tenen'izao fa tsy ho vonoako izany Zanahary izany. Tsy mitohy intsony ny rehetra. Ny olo tiako miandrana any an-trano nefa nafoko mba hanaovako an'izao. Satria hoe mahatsara ny eto Madagasikara ny hamonoana azy. Resaka mihodina fotsiny izany. Hoe ahoana? Teneno? Misy resaka mandeha hoe raha maty Zanahary dia izy no mitazona amin'ny zanany elanelany velona sy ny maty. Hitany lahy fa na ela ary tsy mahalala ny dikan'izany na izaho koa. Ka sao hoe raha maty izy dia miverina daholo ny olona maty rehetra eto? Ohatrany namerenany any landy? Na izaho ary afaka namerina ny landy raha nanana fotoana betsabetsaka. Fa izany hoe efa naverina moa landy izany dia be da be azo atao fa mifanontaniana fotsiny hoe vonona ny andrezay voka amin'ny vela mpanao azy. Fa inona ny dikan'izany? Sao izy mitazona ny varavaran'ny afo be na paradisa dia raha maty izy dia... Tsy misy an'izany fa haiko ny mpiambina ny afo be ary ny mpiambina amin'ny varavaran'ny paradisa koa. Tsy misy an'izany Zay ilay lazaiko hoe tsy tokony atahorana lahy zany. Eny ary, satria mitady filaminana za dia ataoko ilay izy. Ary nahatezitra koa ny natao amin'ny mira. Dia vonona ny hamoana amin'ny mira ve lahy? Ka mira mihitsy ny nahatonga an'izao. Iza ny malala fa iza angamba ny nanoran'izay misy anay. Nahafatesany joro. Tandremy ihany fa mafy izany hoe hamono olona izany indrindra ho anareo olombelona. Inona izany tenen'ilay zany? Fa ny devoly ve dia ohatran'izany ny fisainany? Ilako ary hanaovany chance ny tanjon'olahy. Eny, dia ny tsara fa efa ela be any andran'izao efa maty daholo ny namako rehetra. Rehefa matiko izy dia afaka mangataka devoly vaovao mba hiasa eto indray. Dia manome vahana anareo devoly azy zany? Tsy manome vahana anay lahy, fa misy tsara amin'izay ny fizarana eo amin'ny tsara sy ny ratsy eto Madagasikara. Izay ny eto an-tany misy anjely koa miasa etony. Ny anjely manao ny tsara dia izao manao ny ratsy. Tsy hoe ratsy be moa izany fa afaka manao business koa. Kay, tena efa resaka hafa mihitsy izany. Misy koa ve zany anjely izany? Ataoko ny didiko dia anao ny ambiny. Misy ny anjely ka, anjely ato taloha. Hitako daholo ny tantara rehetra. Andriamanitra, Losifera, ny anjely, ny devoly. Tsy takatra ny saiko izany. Mbola kely nareo olombelona eo akaiky ny tantara. Eny Tiako tenenina hoe mbola tsy nanao ratsy lahy hoe namono olona dia aza mbola manao an'izany raha mbola azo atao. Dia ny antony iray koa hoe... Ino mira miditra ao amin'ilay trano tenen'olahy? Andraso hijanona eto dia arahantsika. Ela ny ela fa anahy ela andro andro mira. Tasome aloha mibasy lahy fa mbola ilayntsika izy any amin'ilay ifoka. Mangina aloha lahy dia sokafo ilay trano. Ao ary, midira. Mira! Aza mihetsika intsony elahy. Tanteraka. Tsy nampozony lahy indray ity indray mandeha ity Tandremo fa raha mahitsika amin'ireo lahy dia tsy firiko Efa niomana izay sy asy mode tamin'ity. Vao manipy vovoka eo lahy dia mitifitra koa dia maty. Raha tsy hoe hiteny rano lahy dia metsy Oka lisy tanteraka. Avelao aloha ambany hazava kely fotsiny. Tsy hitako intsony izay hazavain'ny lahy amin'izany
Fa ilanga afaka mamerina ny joro. Fa nanino ny joro? Mbola sahany lamina ny tany izany. Ialahy mihitsy nanona ny zanahary hoe aiza ny ahitana anay. Nandefa ny polisy iny. Maty ve joro? Tena tsy fantatro lesy. Tsy za tsony nanao an'izany. Misy zavatra nataoko an'ilay sany fa tsy nieritreritra hoe hahafaty ny joro izany. Aiza ilay ifoka? Aty ilay izy. Tsy mbola ameko ny zanahary mihitsy ilay izy satria mbola tsy nataony izay nilaiko. Mangina ialahy fa efa tara loatra izany. Aiza ilay izy raha tsy te hijaly ialahy? Dady, fa izy ireo. Andraso aloha fa mbola miresaka amin'ny namany dada. Efa naposika ihany. Naveriny zanahary koa ny zanaky mira. Izay olona ny tadiavinao ry mira. Zay zany ny tanjon'ny miratra izay. Mitovy ihany sika roa lahy. Mavelao aloha ana zavakely dia izay anaovan'ny isany anahy avy eo e. Nofy sy ny zanaka ialahy dia manaiky. Raha tsisy an'iny koa ialahy. Fantandre manao fesika mahery eo a. Tsy hanao an'izany tsony aho e. Efa manana ny zanako aho zao. Vao niala teo amin'ny lisany iny a, tsika avy tamin'ny 1975 iny, dia nafeniko aloha ilay ifoka. Fantako fa fetsifetsy ampy. Zanahary moa izany e. Nolazaiko izy mba hamerina ny zanako. Nefa nilaza izy fa mila omeko azy hono ialahy miampy an'ilay ifoka. Nanaiky aho hoe amosavy an'ny lasy joro, dia izy maka ny lisany. Tsy haiko nefa izay nitranga fa tsy nalainy akory ialahy. Tsy nifanaraka izay e, dia nitsoaka ary nanomboka nandefa olona hafa izy. Vao tsy ela nefa izay dia niverina ny zanako. Niaraka niverina tamin'ny landy. Ie, izay angamba. Dia nataoko daholo nefa nyrehetrarehetra fa tsy nisy ninona. Tena ny zanako io. I landy ihany izany no nidirany. Aleo aloha teriko any amin'ny reniny aloha ny zanako e. Dia miaraka mamono ny zanahary tsika. Raha manaiky moa lisany. Inona? So iverany lafa vendrana ary aho. Ilahy daholo ny aton'izao rehetra izao. Hitako hoe mety ihany izany tenena amin'ny mira izany. Mifarana tsara daholo ny rehetra. Shhh! Dia hamono olona mananjanaka ve lahy? Ekeko ary hoa. Fa avoizao ilay ifoka. Io ilay ifoka dia ndao ary. Fa maninona no hoe te hanampy any indray lahy? Velona ny zanako dia tiako hijanona ohatran'izao ny rehetra. Raha maty ampy dia tsy afaka maka ny zanako izy. Tena ny zanako io fa tsy haiko izay ataony manaraka io. Ajaiko izany. Manaiky efa tsapako koa izany amin'ny landy. Ndao ary hamono an'izany zanahary izany e. Izany zanahary resahana foana izany. Io amin'izay ary dia ndao. Ndraso ary. Okaloha. Le ty efa ahoana indray e. Andaso aloha jerekely fa tao farany dadalahy nikitika ny teotrao mihitsy ny nafaty azy. Efa nikitika ny tinga lahy? Mbola angamba mifatany amin'ny mira foana ilay izy. Na tsy tadidiko. Aleo jereko ihany. Ie ka ahoana ihany e. Tsy misy ninona fa afaka kitihana ilay izy. Ela be. Kitio amin'izay ary e. Dao amin'izay andeha ary. Mbola any amin'ilay ala foana izy. Any izy no hitantsika. Ndao aloha teriko kely any amin'ny reniny laza e. Dia avy eo tsika mandeha. Ainganary fa tsy miala ety amiko intsony ty ifiko ty e. Ery amin'ny fiara izay miandry. Dia ahoana ho izao ny renjanaka mira mahita ny zanany? Mety faly izy. Sa ela tsy faly nahita ny landy ohatra. Faly ka. Eny e. Adaladala koa ny fanontaniako. Iny fa vera mira. Ahoana izany ny fomba minoka ny zanahary? Rehefa miady lisany dia atsatoka elahy mitratra n'ilay ifoka. Elahy ihany manao an'izay fa tsy olona hafa. Ay mora ihany izany. Eny e. Tsy hoe mora moa izany fa Ndao fa vitantsika izany e. Aza ataony lisany an'izany fa efa nanahirana olona maro iampy a. Mpanjaka,
Devoly, Anjely efa teo daholy. Ka ho avy indray zany ny olombelonako. Ay, teneny inona hitalisana ao amin'ilay ala dia tsy firy daholo na vonohy daholo. Raha matotoa na veriversaina dia mila mifantoka be, indrindra lary tanteraka. Mila mijanona ilay rindrina fa elamako ny tena olombelona tsotra eto. Le die, tsy misy an'izany fa manao izay vitako aho. Iny, fa velao zay sy Asmodée manao azy fa ela manaraka. Mahay an'ilay fikafika reny ela fa mety tsy dia miasa reny zao a. Tsy tia hanana alahelo indray aho hoe misy zazakam-boto indray ihany. Eny ary. Mampatahotra le izany toeran'izany le. Fa ilangany eritreritra hoe ala mahafinaritra be. Fa mba hoe ala tsotra e. Mangina aloha, Fa misy inona? inona izany olona mikikika izany? Dada! Aza misy metsika aloha fa tsy mahazo misaraka. Dada! Zanako zany. Laza! Laza! Dada! Aza metsika la fa tsy izy zany. Mira! Mira hoa! Lasa ihany le ry. Ndao aloha arahana. Inona ary ty atao amin'ny miry ty? Tena misy zazakely eo amin'ny tomany marina ny izany e. Firifira ny resaka endrika ohatr'izany fa tsy miafara tsara foana. Tazomy tsara inivoka iny. Tsy miala hita tanako intsony tika. Zanako, aiza ianao e? Dada! Dada, lève aho za. Dada! Dada, lève aho za. Laza! Laza! Zanako, andraso fa ho avy dada. To mangina tampoka. Fa sita inona foana e? Inona ny olona io? Ka izay mihitsy. Lasa nangina loatra. Tanteraka. Tanteraka, i Asmodée. Dia hiara-lalao amiko ny laisany. Aza mihetsika mahery laisany a. Tsisy nininy ety an-tanako fa tsy mila fitaovana akory dia maty mira. Tsy maintsy matika ianao androany. Asmodée, efa firy taona lesy izay. Mbola zany foana ihany. Efa nilazaiko an'ilay namany lahy reny hoe nanelingelina ny fiainako zareo dia izay no naminoko azy. Nidoranao ny tranom-baniananay teto. Ka tsy hitako intsony izay lazaina ny lahy. Zany lehibe teto Madagasikara dia adidiko ny miaro izay aho. Ny devoly sy ny anjelingeny no nananganady teto amin'ny taniko e. Gasy nametraka fitokisana tamiko fa tsy hivavaka amin'izany Andriamanitra nylaisan'izany mihitsy izy. Angano zany. Za misy. Tamin'ny mbola nianatra nandeha ny gasy, zany tao ambadiky ny ombiasy, tao ambadiky ireny fijerevan'andro reny. Tsy nilan'izany Andriamanitra nylaisan'izany eto. Ary tsy ilan'izany mihitsy. Adiny laisany nanimba ny hatsarany ty nosy ty, na Jehovah, na Lucifer, tsy ilainy eto zany. Zany Andriamanitra eto. Tsara daholo zany rehetra zany. Fa raha sady tsy anjery ianao no tsy devoly. Dia inona ianao zany? Fa veriny lafa ny devoly sy ny anjely ihany ngano nandeha teto amin'ity tany ty hatramin'izay ny foronany. Everiny lafa zany Andriamanitra namorona ny tany zany ihany koa ny Andriamanitra. Za koa Andriamanitra. Elahy io tsy afaka mamono Andriamanitra. Mivononao joro. Raha mihetsika mahery eo elahy dia maty mira. Tsy te hanana tanana misondratsy moa elahy e. Apetrao iny. Zay. Asmodée. Asmodée. Asmodée matory. Ary elahy koa mahazo elahy androany. Manantena ve elahy fa izany faminina sandoka izany ny amin'ny olona anahy. Ho faty elahy androany. Tsy
tsy hoe lehilahy dia ahitany joro. Lasa tanteraka. Mira, ialahy koa mahazo ny anjarany lahy. Raha ny atezerako amin'ny lahy naveriko ny zanakelahy. Antanio neny reniny e. Avelao ivelan'izao ny zanako, fa raha mafy lahy dia andao hiady. Ialahy ve? Atsoy ny reniny zanakelahy, fa vonoko tanteraka raha tsy zany. Tiako tsapahany lahy zany tsy afaka manao ninininy zany ty e. Zaranga tsy matahotra anao. Atsoy ny reniny zanakelahy fa vonoko tanteraka. Io dia vonony laisany io tsy afaka manao ninininy zany tsony. Okary fandraso atsoko izy. Dada, manao kiafy ny zay sy neny. Saika asehoko anazy ty antsy ty. Lasa, fa maninona ny zanako? Aza tao an'izany neny. Neny io. Allô? Shi. Tanteraka? Maty a? Alaivo ifika io Mira. Aza mirarahana. Teo foatongala? Vao mihetsika eo alahy Mira. Haiko ny tsy ambaratelonao. Matoa ianao tsy makan'io ifika io a. Vao makan'io ianao dia marary. Hoy alahy, Io ariko tio. asehoko amin'ilay samy fa zany tena mafy. Hitanao fa tsy sanao. Matika ianao androany. Aingana lahy fa hitsangana izy. Andraso fa tazomiko. Aza mihetsika alahy Mira. Aza mihetsika alahy a. Atsika asianao rery amin'izay zao. Aza mihetsika alahy. Tsy manday tramiko ny herinao e. Totondro ny miasa eto androany. Tsy mila afaka tsy totondro fotsiny a andreseko any lahy. Okaloha. Reraka sady ve lahy? Na maraina eto aza ny andro za tsy mety reraka. Inifika iny tsy hanampy any lahy fa avelao e. Hitsahako ny tanany lahy fa tsy mahay mipetraka mihitsy a. Za koa mananantsy fa antsontsotra. Hainy lahy ve fa ny rahan'olona mahasalama ny Andriamanitra oatra anay. Ny lahy zao mety hafa mihitsy a. Ndaso andidiko kely ny sandriny lahy. Tanteraka, alaivo ifika fa tazomiko izy. Everan'ny lafa ho tsara ny vokatra zao. Antanio an'ny lando eo taiza izy tamin'ny maty. Mandainga amin'lahy izy. Zay zany e. Dia ahoana amin'izay ny toy. Tazomiko zany ty iviko ty sa tazominy lahy. Aleo tazomiko ihany ka. Za manana toerana tsara metrahana an'iny. Raha ny amin'lahy iny mitaitaina amin'iny lahy. Iny ary. Dia zay zaniko. Manantena anao zany aho hoe milamina tsara ny rehetrarehetra. Dia aza manao ratsy be. Ie. Azo ny lara-pitsy daholo zany ny vola rehetra. Zay zany. Fatandremo a. Efa milaza zay. Raha vao tsy milamina ny rehetra eto Madagasikara dia tonga hanadina anao. Aza matahotra lahy, milamina io. Mitohy fotsiny ny afera. Dia milamina. Ao tsara mbezana eo amin'ny tsara sy ny ratsy. Zay fa lasa. Tsy miova mihitsy iny. Nanao ny zanakelahy sy ny reny zanakelahy. Lamina. Ie, milamina ka. Vao maty Zanahary dia verina normalina tsara lasa.
Ay, milamina izany. Misaotra tamin'ny fanampiana rehetra. Tsisy isaorana lesy e. Nitenena ihany rehefa misy ilaina. Zay zany. Andeha hody amin'izay hamonjy ny olo tiako ary. Apetrako eny an-dalana eny lahy. Ie raha tsy mampaninona ny lahy. Ndao ary. Niantso anao foana fa tsy nahazo anao mihitsy. Dia nanahoana? Naratra kely ny sandroko fa zao mbola velona izao aloha. Avy mipetraka eto ary ianao fa haka zavatra hikarakarana an'io ahy. Aleo fa hipetraka eto fotsiny ary ahy. Efa natahotra mafy aho hoe naninona nareo. Maty izany izy. Ie, vita ihany iny. Efa niady izay fa resy ihany e. Ay! Aza mihetsika aloha ianao fa mila diovina nety e. Ataovy moramora ary. Eny ry zazakely a. Afy efa ho vita. Vita ihany izany iny. Ie, tena be sanjila be ah. Fa ahoana? Sao mba tena hainao kosa namono azy e. Ohatrany hoe efa nateraka mihitsy hamono an'ny Zanahary. Nisy fotoana ry izy tsy navita ininona mihitsy. Ka tsy tokony ho faly ary ve ianao fa milamina izany e. Mahery ianao. Eny e, nanavitra olona izany izay sy aso modesy mira. Satria miaina ny heran'ny maso be tsy mahita manomboko izao. Hitanao fa tsara daholo ny fiafarany. Fa tsy tena mahatsapa fahafaham-po be izany anefa. Ai, aza miasa saina be amin'izany ianao. Efa resaka tamin'ny dada sy ny marina. Ah? Tany ianao? Dia ahoana hozy zareo? Tena nitomany sy natahotra be neny tamin'ny voaloha dia nazavaiko an' zareo daholo fotsiny hoe tafaverina. Dada nifoana teo a. Dia avy eo nampiasan'ny olona fantana izy mba hamafany acte de décès ako. Dia tena velany verina ty ianao? Eny resahako izy dia nasika mihitsy ny ata aminazy a. Niteneniko izy hoe miaraka aminao aloha izao no tena milamina. Dia nilazaiko azy koa fa ianao andeha ady amin'ny Zanahary izay atahorany mafy. Ay, tsara izany. Miafara tsara daholo marina ka izany. Dia hitantsika eo ny tohiny. Fa izao Ahoana? efa resaka tamin'ny dada fa raha maty Zanahary. Dia za izy a, dia Rina miaraka amin'ny fanampy andravan'ny maso be tsy mahita avy ao anatiny. Dia mety ve izany? Ie, olona be dia be mpanao kolokolo sy mpanao ratsy ireo mila misy olona mandrava azy. Rina efa nanao fanadihadiana be dia ifanampy izay. Eny ary fa mitandrema foana. Dia tsy hoe raha misy ilana anahy fa za zao miandra ny ataony Asmodée. Hoe hanao an'izay tena ataony izy. Le hoe nisy filaminana amin'ny tsara sy ny ratsy eto Madagasikara ve? Ie, zay. Fa raha vao misy tsy milamina dia adiniko izy. Efa tapitra ny adinao ry miaramilako fa aleo raisina sy Rina indray aloha. Antsoina ihany ianao raha mila anao ny firenena e. Fa landy ah. Ahoana? Talohan'ny Zanahary ho faty dia niteny izy hoe mandainga amiko hono ianao. Hoe mandainga ahoana? Momba n'ilay fiverenanao sy ny ainanao tao aorian'ny fahafatesanao. Fa hoe tadidinao daholo hono. Ka tsy niteny afa sao hampiasa ny sainao. Tena marina izany ilay nolazainy. Fa inona no nitranga? Tantarao fa raha hiverinao fa mavesatra aminao ny afaka hifampizarantsika e. Iarahantsika amin'ny bata. Hitanao, rehefa maty aho dia mifoto amin'ny toerana iray. Tsy mifoha hoe miverina velona fa mifoto amin'ny toerana tokony hisy ireo maty. Ta izany? Raha araka ny resaka henoko tao amin'ny toerana io dia Zanahary n'Andriamanitra ao. Misy tendrombohitra be izay tazana avy lavitra dia ao ny fanjakana. Izany lazain'ny olona maro ao. Tena olona izay ratsy fanahy ny vonoan'ny Zanahary ny tonga ao amin'ny toerana io. Misy ny mpanao ratsy a, misy mpanjaka ratsy fanahy taloha, fa misy kosa nefa olona tsara fanahy. Ao daholo izany. Tsy maintsy miady ianao vao velonao fa raha vao te hanampy olona ianao dia be fahavalo. Mampatahotra be io toerana io.
Tena ohatran'ny hoe afo be izany nefa raha ny resaka henoko dia tsy afo be ny anarany. Talohan'ny nahavelona anahy dia nitazomy Zanahary dia tafaverina velona taty an-tany. Rehefa maty ny gasy dia makany ny fanahiny. Haiko izany toerana izany. Tanteraka! Tanteraka! Fa inona ary no nitranga? Maty lama to tonga aty. Fa izy ianao? Dialy ny anarako. Raha fantatro hoe ohatran'izao nitranga tsy namono tena indray. Fa naninona ianao no namono teny? Nanao izay hafatesako fa lolo vokatra tamin'ny mbola velona. Vao tonga koa izany ianao? Efa elaela ny tatika. Fa fantatra ela vely ity tanteraka. Ie namako be mihitsy izy. Ohatran'ny hoe rahalahiko mihitsy moa izany izy. Za koa nafantatra ny tanteraka. Nitady anatiny Antsirabe izy sy Mira. Tady an'ilay ifoka ry zareo tamin'izany. Zany ve? Tena mampatahotra ity toerana ity. Ary ino ry tendrombohitra ry e? Io ny leson'ny fitoeran'ny mpanjaka aty. Tsy hain lava izao lahy io aiza lahy. Tena tsy fantatro mihitsy. Makaiza ny gasy rehefa maty. Tsy elo langa izany olona manofa vary sy mingongonona rehetrarehetra izany. Eniko. Aty Ambondrombe. Ay ny lahy ihany kaiko. Fa inona izany? Misy goka be ry ambony ry e. Toa misy olona mihazakazaka makeny. Fa na hoe Ndao hiafina aloha tsika azy lahy. Zay vita iny ny episode farany fifanarahana miafiny. Ohatran'izay ny fiafarany fa arak'ilay efa resantsika hoe hojerentsika eo indray izay toy iny ary manantenanao amela commentaire, hiditra ho abonné ary zara mitapaka sy ny namana. Zay mankasitraka andreo ny hatramin'ny farany.